antsika rehetra ny tokantrano tompolasy tomboko vavy manaraka tsy tapaka ny fahita lavitra TV Plus Madagasikara mity talata fafito ny volana aprily ity manasanao anaraka ny fampalam-baovao hatramin'ny afara miarabana koa fitiavana tony miarabanao rô miaro-manana miaraba tomboko vavy sy tomboko lany manasantsika anaraka ny fampalam-baovao mivantana eto amin'ny TV Plus Madagasikara. Lohateny vaovao tapany voalohany avy hatrany ary lany tanteraka ny tahirin-dasantsy tamin'ny toby mpanjara solika teto Antananarivo sy ny tany amin'ny faritra sasany nanomboka ao Malatsinainy ary mbola nitoy androany zany ny tombo tsy toy ny mahazatra ny tany fanjifana solika nandritra ny farany herinandro no antony izany tany fanazavana. Nahazo fahafahana eo ambany fanaraha-maso ny fitsarana nahazo contrôle judiciaire ny ben'ny tanàna ny Tsarasotra Tolotsoa Mikael Rojo nahasolona antenaina tokony tamin'ny efatsora latsaka kely sy nivoaka ny efitrano fitsarana ny ben'ny tanàna ny Tsarasotra raha ny loharambavao tena nanao fanohanana na opposition misolobavazy ka izao nahazo fahafahana eo ambany fanaraha-maso ny fitsarana izao. Amin'ny vaovao politika kosa mbola amin'ny alalan'ny fanendrena no ametrahana ireo sefokotany fatsy amin'ny alalan'ny fifidianana raha nambaran'ny filohan'ny fanavaozan'ny repoblika tany Fianarantsoa tsy mbola atao fifidianana ny sefokotany fa hotendrena indray aloha izy ireo raha nambaran'ny kolonel Handrinihina Mikael. Akoho ny fankalazana ny paka kosa tomefy olona ny toerana ahafahana nitsangatsangana omaly alatsinainy faty betsaka ireo nisafidy ny toerana akaiky ny toeram-ponenany ny fahasarotan'ny fitateram-bahoaka amin'ny fodina raha lafy ny fampisehoana indray maro ireo seho teto Antananarivo izay samy hipoka olona avokoa raha antsika anatin'ny songadina izany akoho ny fankalazana ny paka izany. Faraka nambara tamintsika teo dia lany tanteraka ny tahirin-datsantsy tamin'ny toby mpanjara solika teto Antananarivo sy tany amin'ny faritra sasany nanomboka omaly alatsinainy ary mbola nitoy izany androany ho an'ny ao Ambatondrazaka dia mbola fila arabe no hita ao an-toerana amin'izao ariva izao. Ny tombo tsy toy ny mahazatra ny tany fanjifana solika nandritra ny farany herinandro ny paka tsy naharaka ny filana noho izany ny tahiry solika nanana ny tompanjara solika raha ny fanazavana voaray teny amin'ny tombontsolika iray ondrondra kely Bypass ny sabotsy nefa no nahatonga famatsiana lasansy faran'izy ireo raha toa ka ny alahady maraina izany ho an'ny gazoaly manoloana ny fanahin'ny mpanjifa nambaran'ny mpivarotra solika fa ho tonga tsy ho ela ny famatsinany izay lasansy izay rano vaovao tatery ny antitra raha laratsoa misalma mega Levjon. Nivoaka ny alahady 5 aprily lasa teo ny tatitra momba ny vidy solika miatra eto Madagasikara ho an'ity volana aprily ity. Tsy nahitana fiovana izany fa mitovy amin'ny vidy solika nofaritana tamin'ny fiandohan'ny volana martsa ihany. Mbola jifaina 707 ariary ihany. Araka izany ny litatry ny gazole, 707 ariary ny litatry ny lasantsy ary 703 ariary ny litatry ny solika fandrehitra. Na eo aza izay tsy fiovana ny vidy solika izay, trangafy indray no miseho amin'ny lafy ny famatsiana solika nanomboka omaly alatsinainy. Lany tanteraka ny tahirin-dasantsy eny amin'ny tompanjara solika maro eto Antananarivo sy any amin'ny faritra sasany nanomboka omaly alatsinainy. Raha ito aminay zao ny esansa no tsisy nanomboka tamin'ny latsinainy paka ny maraina no lany sabotsy zany teto nisy lasantsy tonga ny sabotsy arivo dia no ny andro fety dia miakatra ny filan'ny mpanjifa dia mety zay no antony nalany an'izy vetivety faran'ny asany dia poto alarobia ny lahady atoandro dia nefa tamin'ny komandanay tonga tamin'io gazoaly fotsiny sisa fa tsisy lasantsy dia raha ny tomba tombanina tokony rehefa avy eo dia efa misy livraison tonga. Nanaitra ny mpanjifa io tsy fisian'ny lasantsy nanomboka omaly io. Betsaka no le olona no diso fanantenana hoe matetika manko hoe misy foana eto fa noho izay efa nambarako teo aloha izay noho ny le andro fety dia niakatra ny filan'ny mpanjifa dia izay no tsy naharaka le stokinay. Raha eto Antananarivo manokana nambaran'ny tompanjara solika fa milamina amin'ny tahiry ho an'ny gazole sy ny solika fandrehitra. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny mponina ao ranomafana ny alahady 10 aprily lasa teo ny certificat d'immatriculation juridique izay mirakitra ny famerenana ny tany mitondra ny titre 506 AE amin'ny fanjakana.
taoriny ny fitakina nataon'ny vahoaka an-dranomafana sy ny atsisika nataony ny somam-bahoaka voafito tao amin'ny distrika ny fanadina Azadina izay naroso tamin'ny ministera tompona andraikitra dia tapaka nandritra ny filakevitry ny gouvernemanta fa averina amin'ny fanjakana rozaraina amponina izay nananjariny tany hatramin'izay ny tany araka ny didim-panjakana 4 sy 4 tsipika 2 sy 9 faly sy ny saotra ny fitondrana fanavaozana ny mponin-dranomafana amin'izao famalinana etaetam-bahoaka izao lanonambe ihany koa moa natrehan'olo mpanjakana maro no nentina nanamariany izany izay nitarihan'ny mpanolontsaina avo ny filohan'ny fanavaozana ny général Sirabiarmanina Lucien natrehan'ny ministre ny fanajariana ny tany ny général Ilson René de Roland ny lehibe ny faritra atao vatovavy vaovao ho alantsika ny fanazavana hoetiny Paulin Rakotoary Soa TV Plus mananjary. Tapitra atreo ny asiasin'ny pony ranomafana any amin'ny tany 506 AU izay mirify 12 hektara anoho ny famaliany fitondrana ankehitriny ny adisika nataony solombam-bahoaka ny fanadina Ajadina ny amin'ny amerenana ny tany amin'ny vahoaka raha nijanona ho fampanantenana fotsiny ihany zany teo aloha tapaka teo anivon'ny filakevitry ny gouvernement taraka izany fa haverina ary osoroatana amin'ireo izay efa nanajariny tany hatramin'izay sy nanao fandrenana ao anatin'ny tany 506 AU manomboka izao ny taniny araka ny didim-panjakana 420 sy 900. Ity certificat d'immatriculation et de situation juridique dia mametraky ho ara-dalàna fa averina amin'ny fanjakana malagasy ny tany. Aloha zany afaka isitraka ny tany amin'izay trano naorinareo nareo sy ny tany izay petrahanareo anareo vahoaka-ndranomafana. Ezaka lehibe ataon'ny fitondrana fanavaozana araka izany ny famahana ny olany raharahantany rehetra eto Madagasikara satria manana zo feno isitraka ny tany eto amin'ny fireneny ny malagasy. Fenkombienombeny ny Madagasikara, i Madagasikara dia any malagasy. Rariny sy hisiny raha asika malagasy no voalohany misitraka ny tanysika. Ka ny tiako zakaina amintsika aby io dia aleontsika ho sarotiny amin'ny tanitsika ny aram-pirenentsika satria io no fototsy no fampandrosoana atsika. Zava-dehibe ny fahasahiana tompona andraikitra mandray fanapakevitra toy izao ho tombotsoam-bahoaka. Makasitraka anao ny tenako andray matoa ministra satria maro ny fandotona anazy anao ary ty zavatra ty tiako fantanareo io lehilahy io ray aman-drentsika io niady nanao ady sisika nanatanteraka an'izany fa omaly ary nisy ministra ray nanakena anazy mangalatra tany andriamatoa ministra azakivy anao andriamatoa ministra. Ovahana ihany koa ny olana makasika ny kianja filalaovam-baolina ao ranomafana izay lasa fananan'olo tokana raha ny fanazavana hatrany. Nivoaka ihany koa ny taratasy manala ny mpitantana ny station termale ranomafana teo aloha. Tsy mbola ho atao ny fifidianana sefokotany fa hotendrena indray aloha izy ireo raha ny fanambaran'ny filohan'ny fanavaozana ny Republikan'ny Madagasikara ny colonel Randrinirina Mikael raha ny tafa tamin'ny vahoaka tany Fianarantsoa sy ny farany herinandro lasa teo mbola eo ampamerenana ny komisiona misahana ny fifidianana ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao no isan'ny antony raha ny fanazavana sy ankilany nefa nanambarany solomamoaka voafidy tao Arivomamo fa fanapakevitra mamerina ny tsinety nataony teo aloha indray ty ataon'ny mpitondra mila ho fanavaozana ity tsy voatery mila nisy ny fifidianana sefokotany ary tsy andaniana volabe zany ny fanazavana ity solombam-bahoaka ity hatrany eo amin'ny micro ny Sibelary Andriamazava fetra Andriamananjara. Na sefokotany fifidianana sefokotany ty aoka tsy ataonareo ambany zavatra aoka tsy ho tendrena fa tena solotena neny fotony io ary tena tompona andraikitra eny fotony io. Mila solotena tena mahasolotena ny olona eny fotony eny ary mila ataontsika hoe mpitarika tena mahatarika ary ekeny vahoaka ny olona eny fotony eny. Aoka tsy hanao ny fanaony teo aloha ianareo efa olana nitranga teo aloha io dia indro mbola ho averinareo ihany zany hoe tsisy mihitsy zany le fanavaozana tsisy le fanovana raha zany zavatra zany no mbola ataonareo. Mampalahelo satria tsy misy mijery intsony ny olona eny fotony eny fa zary
atao hotendrena indray le sefokotany nefany isan'ny tolomantsika isan'ny toloman'ny olona ary isan'ny joron'ny olona ny fandefasana an'izany fifidianana sefokotany zany azadintsika fa izany sefokotany zany dia manana andraikitra goavana sy lehibe eto amin'ny tany sy ny firenena ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika satria izany sefokotany zany no mampiditra ny olona ao anatin'le mpifidianana izany sefokotany zany no mikirakila tanteraka an'io lisy mpifidianana io mizala tanteraka andreny ataontsika hoe carte d'électeur reny izay asorony tao afaka izay ampidiriny ao na tsy ao ary tafiditra ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika izany sefokotany zany ana sefokotany ngambany hatramin'izay mbola tsy nisy hoe seniniditra tao anatiny ary efa fantatsika fa io fifidianana sefokotany io efa ela be tsy nandeha ary isan'ny tolomana tamin'ity ny andiavasana an'io io resaka fifidianana sefokotany io fitsipika ny apetraka ny fanjakana fohy be dia tsy nisy zany fa ministère-ny intérieur ary alefa any amin'ny préfet sy ny chef district rehetra izany ataontsika hoe fitsipika rano ao anatin'ny déroulement ny élection zany na ny fizotran'ny fifidianana sefokotany izay fotsiny dia efa vita avy eo manaraka ho azy ny fokotany tsirairay avy zavatra vita amin'ny alalan'ny fivoripokon'olona fotsiny io dia mandrafitra ny fandaminana ny eny fotony dia efa zay dia efa milamina le izy dia lasa hitadiavantsika problème be sahala amin'izany tsy mila budget be dia be akory io fa rindran-damina miainga avy any amin'ny district midina makena fokotany izay fotsiny dia efa milamina fifidianana sefokotany io. Raha fomba vao hafa nanotra hevitra momba ny tokony sy ny fampianarana sy fanabeazana mahatra mialohan'ny ampiasana ny vola vaovao nisy mamoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny distrika ny Manjakandriana. Nambarany fa inona ny mety isian'ny fifanambakana sy ny tsy fahazoana tsara ny fampiasana izany vola vaovao izany eo amin'ny vahoaka noho izany dia heverina fa ilaina ny fanentanana sy ny fanofanana mialoha mba ahafahany rehetra mampiasa azy araka ny tokony ho izy sy sorohana ny fanararotana manohana ny fanapahan-kevitra ny findram-panjakana fanavozana ihany koa izy mikasika ny fakan-kevitra amin'ny vahoaka mialoha ny ampiasaina ny vola vaovao eto amin'ny firenena nanao izay fanadihadiana izay moa mikira indray mbola aza sy arifidy rakotomonalina. Midika zany raha ohatra hoe le trangana kiray ataontsika hoe arivo fakany ambony dia ohatra hoe lasa ny arivo lasa midimy amin'ny roa alina na le roa alina miala ny ohatra anankiroa na telo aorinany dia tena mila fanabeazana fampifantarana ela be mihitsy maharitra amin'ny fotoana ela be mihitsy mba tonga ny vahoaka malagasy tsisy voafitaka ary tsy maintsy misy vanim-potoana mbola mety samy miaraka miasa ihany le vola vaovao sy ny mpialoha satria takalotsy kelikely io dia ny olona zany mbola manao kajikajy an'izay mbola araky ny fantatsika hoe ivaiva ny fampianarana sy mifaripaizan'ny ambanivohitra izay maro an'isa dia izay mila hoe fampianarana maharitra sy ela be mihitsy zany le izy aloha zavatra mety hitranga zany dia hoe any ambanivohitra ividy zavatra roa alina izy dia efa le ariva ndraiky dia efa roa alina ny ariva iny fa mety hisy alaim-pana teny hoe ro madama anara amin'izay tsy ampy ty volo ty fa roa alina ny vidin'io zavatra io ary fotsiny entinao ty fa manamy volana mahatonga le roa alina dia manome arivo maromaro izy mahatonga le roa alina ariary efa le roa alina iny arivony entiny iny fa ny olona mety manambaka hoe mbola arivo ihany ty volanao ty. Vaovao amin'ny distrika Nanjozory be kosa fa ny sorapotaka ny bentanana Alakamisy Andrano Madio anatin'ity distrika ity ny fanenjehana azy amin'izao fotoan'izao raha nambaran'ireo mpiara-miasa akaiky aminy anafenan'ireo andian'olona sasantsasany famoahana tsy ara-dalàna ireo azo ataon'izy ireo ny fikominana fahalalana izany bentanana izany ary nambaran'ireo mpiara-miasa aminy mandeha tsara ny asa fampandrosoana sy ny fitanana mangarahara tanteran'ny bentanana fa fanosorapotaka sy fanalam-baraka ny fanenjehana azy amin'izao fotoana izao rahantsika fanadidina. Ireo andian'olona mikioma manala ny bentanana ny komina Alakamisy Andrano Madio amin'ny distrika Nanjozory be ny tena manao didijadona raha nambaran'ireo mpiara-miasa aminy bentanana. Didijadona ny afamatsiana ny bureau komina sy ny fandrahonana ireo mpiasan'ny komina raha nambaran'ireo mpiara-miasa aminy. Zavatra tsy mety nataonareo ka dia maray mandreninay dia mijoro, maray mandrenanay dia mijoro sy mananatra zay fa zavatra ratsy izany ataonareo zany. Manaraka izany dia mitodika amin'ny vahoaka ihany koa, aoka nareo ho tony
fa fantatray ny fahasairana indrindraindrindra ny zavatra nanjoanareo nandritra n'izay fotoana maritra volana vitsivitsy zay teo amin'ny filandrarana teo amin'ny commune izay tokony sitrahanareo nefa voaba no nataon'retolona izay hita fa mpanoriana tsy tia fandrosoana ary ihany koa manana fialonana eo amin'ny fitantanana nyity commune ity. Mandeha tsara ny asa fampandrosoana sy ny fitantanana mangarahara tanteraham-ben'ny tanàna fa fansorapotaka sy fanalambaraka ny fanenjehana azy amin'izao hiatrany ireo mpiara-miasa aminy. Misy mitetika asa tokony handeha amin'izao fotoan'izao saingy voasaka n'ity ficommune ity hoy ireo mpiara-miasa am-ben'ny tanàna. Raha volazon'ny commune dia tena manify dia manify satria fahamatsim-bola ampidonana no azon'ny commune fa tsy nahazo fahamatsim-bola manokana mihitsy hoe anaovana fotodrafitrasa zany. Ka zany niezaka natao zany tena mampalahelo hoe kitihan'ny olon-dritsy ohatran'izao zany le fitantanana ataonay sy niezaka ataonay. Anafenandreo andehan'olona ny famoahana tsy ara-dalàn'ireo azo ataon'izy ireo ny fikomina fanalana am-ben'ny tanàna raha nambaran'ireo mpiara-miasa aminy. Dia mpanao gabraraka ireo olon'ireo mitsapa-hazo ala tsy misy fahazahoan-dalana avy amin'ny tompona andraikitry ny tontolo iainana ny rano sy ny ala sy ny fanjakana isany ambaratongo tahaka ny misy ala vasy ao amin'ny commune laka misy an-drano madio amin'ny hazo ala toy ny travers ny zantikely ny sarboazo ala sy ny sisa botika tanteraka ny tontolo iainana mitsorotana ny toetrandro manenjana ny ahitany tsy mamokatra intsony ny vary fa maty fotsy tsy mahazo zay vokatra ilaina firintsony ny rano tsy ampy. Ivoaka tamin'ny fanginany androany ireo mpiara-miasa am-ben'ny tanàna na laka misy an-drano madio. Andresika ny fampiaraham-baovao kosa ary ny Resabe. Ny pejy Razaka Oliva mampafantatra androany talata maraina tamin'ny folora no nitoditody tetsy Ambalavao isotry izahay sy Ramarson Ignace raha nitody damosina ny tany ny namana Razafindrazay Abraham Isaac na Saka mpanao gazety anisan'ireo avaram-pianarana nanorina ny antoko politika MFM. Ankoatra ny firaisana antoka tamin'ny tolona dia ny araniasa sy ny farimbona tamin'ny sehatra maro izay telo mirahalahy, gazety atsoratra sy radio, orinasa vitsivitsy, banky sy ny maro hafa. Mampahery ny ankonany, mandriam-piadanana lety Saka fa tsy ho raraka tany ny fampianarana sy pratika nampitainy lahy. Ny pejy gazetiko mampafantatra ny roso amin'ny famindrana sy ny fanesorana andreo tsy manan-kelofa nampatory an-dalambe ny commune Antananarivo renivohitra. Raisina tanany ireny olona ireny ary apetraka amin'ny akany Arivo Mivoy izay toerana iarahana amin'ny ministeram-ponina. Hampanaovana asa fanadiovana, fandrindrana, fanatsarana ireny olona ireny raha ny fanazavana azonay. Tanjona ihany koa ny fandraisana sy fehina ireo olona marefo sy ny sin'ny tanàna madio sy milamina eto an-drenivohitra. Ny pejy 24 heures madama mampafantatra toy ny raharaha maire Tsarasotra Ambositra miazakazaka amin'ny fandehanan'ny raharaha iray ity. Nahazo fahafahana eo ambanin'ny fanaraha-mason'ny fitsarana na sous contrôle judiciaire indray ny ben'ny tanàna ny Tsarasotra fa tsy miditra ponjavonjy maika intsony. Taorian'ny opposition nataon'ny mpisolo vava amin'ny ben'ny tanàna ny Tsarasotra dia nivoaka fa sous contrôle judiciaire indray ny tenany. Ny pejy Info Culture Media mampafantatra misy virus ao anaty fitondranao. Hoy Andriamatoa Berija Ravelomanatsy. Nandiso ny filazan'ireo mpanohana fitondrana sasany Berija Ravelomanatsy fa mikonikonina hetsika fanakorontanany amin'ny anjerimanontolo ny tenany, izay nomariany fa mbola tsy nifampiresaka tamin'ireo mpitarika fikambanan'ny mpianatra izy hatramin'ny nitsanganan'ny fitondranan'ny fanavozana. Misy amin'izao fotoana ireo mitady fomba mitehan'ireo tanora nitarika ny hetsika nampiongana ny fitondranan'ny Rajoelina, hoy Berija Ravelomanatsy. Tsy antoko politika ny bazy an'izao fitondrana fanavozana izao fa ny tanora teny an-kianja. Na miantso ny filohan'ny fanavozana sy ny Prime Ministra Berija Ravelomanatsy amerina ny tsy amin'ny tantaran'ny tolona tamin'ny 2024. Misy arak'izany ireo virus tafiditra ao anaty fitondrana miezaka manimba ireo tanora hevery no nisongadina sy mpitarika nandritry ny tolona iny. Nomarian'Andriamatoa Berija Ravelomanatsy fa tsy mampaninona azy ny tenany tsy lasa ministra saingy manohana ny fitondrana fanavozana izy. Tsy ampihemitra azy ihany koa ireo fanakianana sy fanaratsiana tao azy noho izy niditra tamin'ny antoko politika.
Vaovavany amin'ny distrika Ambositra kosa indray isaka niteraka korontana tao Ambositra ny fampiakarana fampanoavana ny ben'ny tanàna ny Tsarasotra Rotsona Solonantenaina Tolotsoa Mikael ao anatin'ny distrika Ambositra androany tontolo andro nanomboka ny maraina hatramin'ny 5 ora tolakandro teo ny fahareta ny fanadihadiana azy. Tamin'ny iray sy faefantolakandro kosa no nivoaka ny fanapa-kevitry ny fitsarana fa ampidirina amponja vonjimaika ny ben'ny tanàna ny Tsarasotra ao anatin'ny distrika Ambositra izay raikitra ny korontana noho ny tsy faneken'ny vahoaka nanaraka azy tena toerana ny fanapa-kevitry ny fitsarana nanao opposition indray ny mpisolo vavazy ary tamin'ny 5 ora tolakandro no namoahan'ny fitsarana didindray fa aramaso ara-pitsarana ny ben'ny tanàna ny Tsarasotra ao anatin'ny distrika Ambositra fanazavana. Niakatra fampanoavana ny maraina teo tao amin'ny tribunal Ambositra ny ben'ny tanàna ny Tsarasotra Rotsona Solonantenaina Tolotsoa Mikael eo anivon'ny distrika Ambositra. Nanomboka tamin'ny 9 ora maraina ny fihainoana azy. Tonga teny amin'ny tribunaly ihany koa solontenan'ny vahoaka avy any amin'ny komina Tsarasotra. Tamin'ny 2 ora sy 20 tolakandro namoaka ny fanapa-kevitry ny fitsarana fa voatazona amponja vonjimaika ny ben'ny tanàna ny Tsarasotra Rotsona Solonantenaina Tolotsoa Mikael. Raikitra ny korontana teo anoloany ny fitsarana. Tsy nanaiky izany fanapa-kevitra izany ireo solontenan'ny vahoaka avy any amin'ny komina Tsarasotra. Efa tonga teny amin'ny tribunaly moa ireo mpitandro ny filaminana. Tsy tafavoaka tao amin'ny tribunaly ihany koa ny ben'ny tanàna ny Tsarasotra ny mpisolo vava ary izay rehetra tao anatin'ny tribunaly. Ny ben'ny tanàna ny komina Tsarasotra izay tokony noentina teny amin'ny fonja manara-penitra Ankorombe. Mandritra izany fotoana izany nametraka opposition amin'ny didy navoakan'ny fitsarana ny mpisolo vava ny ben'ny tanàna ny Tsarasotra Rotsona Solonantenaina Tolotsoa Mikael. Tokony tamin'ny 4 ora latsaka kely nivoaka ny efitra fitsarana ny ben'ny tanàna. Taorin'ny fanoanana nataon'ny mpisolo vava azy dia nahazo fahafahana teo ambany fanaramason'ny fitsarana na sous contrôle judiciaire ny ben'ny tanàna ny Tsarasotra. Fanapa-kevitra izay niraisin'ireo solontenana ny mponina avy any amin'ny komina Tsarasotra tao anatin'ny hafaliana. Nivoaka ny fitsarana ny ben'ny tanàna ny Tsarasotra ary nanome toana ireo vahoaka nanaraka azy hoe ny atampony ny volany izay manatanteraha ny fanambarana. Isorana lehibe ny fitsarana ary natoky ny fahendreny isorana ihany koa ny diocèse Ambositra nanaiky ny fampiresana ary mbola veriteto fa isorako amareo vahoaka rehetrarehetra. Fa voavaly ny zavatra nataonareo manome tokenareo fa ikarakara hetsy savika amin'ilay didy patekoty mahay pomana fidirana izay azoko isorana nareo.
Mahakasika ny toetrandro kosa isy ny fandalovany rindrin-drahona ao atsimon'i Madagasikara izay anomevana ny orana tandrifin-drahona amin'ny ilany atsimo atsinanana omena kosa ny faritra hafa amin'ny ankapobeny ny vinany mety ho toetrin'ny andro tombarana toetratrano kosa ny zavona indrindra vao maraina ho an'ny faritra sasany eto afovoantany iray manontolo tsisy tranga mahery vaika mety akasika mivantana ny toetrandro eto Madagasikara ao anatin'ny herinandro Gracia Restoerna Ivrasata. Ny varatra no nandrafitra ny toetry ny andro any amin'ny ilany atsimo atsinanany nosy nanomboka ny fiandohan'ny herinandro. Tsy ho maro toerana kosa ny abaka indraindray any amin'ny faritra hafa. Izy ihany koa ny fandalovany rindrin-drahona ao atsimon'ny Madagasikara izay anomevana ny orana tandrifin-drahona any amin'ny ilany atsimo atsinanany Madagasikara. Anorana tandrifin-drahona amin'ny tsitokotoko any amin'ny ilany atsimo atsinanana ary afovoany atsinanany manomboka ny alarobia. Omena kosa amin'ny ankapobeny ny andro anekafa. Tombanina itoetratrano kosa ny zavona indrindra vao maraina ho an'ny faritra sasany eto amin'ny afovoantany iray manontolo. Misy fidinana ny maripana ho an'ny afovoantany sy ny ilany atsinanana ny alarobia sy alakamisy izao. Iverina hiakatra miandalina kosa izany manomboka ny zoma makany amin'ny farany herinandro raha ny tomba ny foibe famantarana ny toetry ny andro. Manentana ireo marefo ara-pahasalamana mba hitandrina manoloana ny fiverenany rotsakorana amin'ny faritra maro eto Madagasikara ny foibe famantarana ny mety ho toetry ny andro. Mety ampirongatra ny aretin'ny taovam-pisefona izany. Mahakasika ny eny amin'ny morontsiraka kosa dia tombanana ho mafy ny tsioka any amin'ny morontsiraky atsimo andrefana ary tombanana ahery ihany koa ny ranomasina any amin'ny morontsiraky atsimo andrefana sy androy ary anosy noho ny alon-drano atolony avy any atsimo andrefana. Izany dia raha ampiso alarobia 7 aprily 2024 hatramin'ny alakamisy 9 aprily 2024 maraina. Fa misy ihany koa ny filan-kevitry ny minisitra manokana didim-panjakana mikasika ny ameana arangovo ny voaka izao alina izao. Nisy ny filan-kevitry ny minisitra manokana izay notanterahana androany talata 7 aprily 2024 ka nandraisana ny fanapa-kevitra amin'ny ameana momba ny angovo na ny antsoina hoe état d'urgence énergétique manerana ny tany Republika Madagasikara mandritry ny 12 andro araka ny andininy fa 1 amin'ny lalam-panorenana sy ny lalàna 1 tsipika aotra 1 ny 12 jolay 1 mifehy ny toetra ra manokana. Izao fanapa-kevitra izao dia niraisina taorian'ny fahatsapana fa miaina anatin'ny krizy lalina vokatry ny tsy fahatomombanana amin'ny famatsiana angovo manerana ny nosy. Isika amin'izao fotoana izao no ny ady ao Moyen-Orient izay miteraka fikorotanana eo amin'ny fitohizana amin'ny tokony ho izy amin'ny tolotra eo amin'ny asany sapan-draram-panjakana mananjanja manokana sy eo amin'ny fizotry ny toe-karem-pirenena ka misy fiantraikany amin'ny fiainana andavanandro ny vahoaka. Ny fanambarana ny ameana momba ny angovo dia ahafahan'ny tompon'andraikitra mandray fepetra manokana sy aingana mba hamerenana amin'ny laon'ny ny famatsiana ny angovo sy antohana ny fitohizan'ny asa-panjakana. Izany krizy izany dia mitarika amin'ny fikorotanana eo amin'ny filaminam-bahoaka amin'ny ankapobeny ny fandriampahalemana azafady sy ny fitonian'ny andrim-panjakana. Manoloana izany ny fidirana amin'ny ameana momba ny angovo no mamaly ny filana ho an'ny fahefam-panjakana ahafahana mamoaka avy hatrany ny hoenti-manana manokana hiatrehana izay olana ara-pamatsiana angovo izany mba hitohizany asa-panjakana ao anatin'ny fanavaozana ny Repoblika. Tsara ny manamarika hoy ity filan-kevitra ity fa efa nahazona ny fankatoavana ny filohan'ny antemera-pirenena sy ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ity didim-panjakana mikasika ny ameana amin'ny angovo ity. Manao siny izany moa italeny serasera eo anivon'ny fiatidinan'ny Repoblika. Vaovao mahakasika ny akon'ny fankalazana ny paka kosa indray no izantsika ny fampalam-baovao samy nanana ny hetsika nankalazana izany andron'ny paka izany ny fiangonana sasany teto antsika. Niavaka ny fankalazana ny andron'ny Pasika teto amin'ny FJKM no Satondrifana. Nanomboka tamin'ny 3 ora sasany maraina ny mpino kristiana no nanao ny antsom-pifaliana nentina nankalazana ny andron'ny Pasika tamin'ny Alahady. Tamin'ny o lera io no nanairana sy nitaomana ireo olona ho any am-piangonana. Nanomboka tamin'ny 5 ora maraina ny fandrehetana labozita eto amin'ny fiangonana FJKM no Zatondrifana
ary efa tonga ny hazavany andro dia novonoana izany. Amin'ny 10 ora maraina no hiditra ny fiangonana ny fidirana voalohany ary homarika izany ny fitondrana lamozi satria endriky ny fahazavany Jesosy Kristy ilay nandresy ny fahafatesana no hitaomana ny lavitany amin'ny isa-tokantrano. Natanteraka antsim-pifaliana maraimbe na nidivina tamin'ny 3 ora sasany maraina dia efa mivoazona ny tany amin'ny safaritra rehetra totominy akaty am-piangonana. Amin'ny 5 ihany no mitondra ny labozia dia rehefa tonga ny hazavany andro dia vonoina ny labozia. Tsy tokony hajanona ho andro anankiray ny fivavahana fa tohizana hatrany raha ny afatra ny mpitarika fivavahana iray. Ny afatra dia ndao tohizantsika ny fiarahana amin'Andriamanitra tsy hajanontsika andro anankiray satria nanomezana ny rahan'i Jesosy dia mba hananantsika fihavanana amin'Andriamanitra ka dia ho tohizantsika izay fihavanana amin'Andriamanitra izay dia samy ho tahin'Andriamanitra. Niditra intelo ny ankabeazan'ireo fiangonana sendra ny mpanao gazety tamin'ny alahadin'ny Paska. Vaovao mahakasika ny fankalazana ny Paka izay hatrany, olona efatra kosa no namony ainy vokatry ny loza am-pifamoivoizana teto Antananarivo nandritra ny fety ny Paka farany teo. Fifandonana roa na tonga ireo famoizana ain'olona ireo olona misy 430 kosa no voasambotra ny 5 sy ny 4 aprily 2024 ka maro amin'ireo no voasambotra noho ny fahamamona. Anisany izany manam-pahefana iray mamy nosamborina noho ny fandrahonana sy fikasana akabasy tamin'ny polisy teo atomadinika nandray andraikitra aingana sy mahomby ny polisy pirenena nandritra ireo tranga ireo ka nahafahana nitazona ny filaminana nandritra ny fankalazana ny fety ny Paka ino rahantsika ny fanadetena. Polisy pirenena 7 no nahetsiky nandritra ny Paka 4 mba hiantohana ny filaminam-bahoaka teto an-drenivohitra sy ny manodidina. Anisan'ny tranga nisongadina ny lozam-pifamoivoizana loza tsotra 4 naharatrana olona 7, fifandonana 2 nahafatesana olona 4, fahasimbana fitaovana miisa 7 ka 5 vokatry ny fahamamona. Olona miisa 430 voasambotra ny 5 sy 4 aprily 2024 ka 3 no ny alatra miaraka amin'ny fitaovam-piadiana, 3 no ny alatra miaro vakitrano, iray tratra teo ampanaovana sintomahery, 4 no ny alatra moto, iray vororoy ho saika namakitrano, 3 tratra nivarotra sy nidoroka zava-mahadomelona, 12 kosa natao famitorana. Entina iny amin'ny komisariat dia iraisina no momba azy ireo ary nalefa mody avy eo na ny andro maraina raha alina no tratra sy nitondra karaman'androm-pirenena ary ny 3 kosa no ny famamona sy ny fanakorontanana teny an-dalambe. Fantatra ihany koa fa manam-pahefana iray no mamy ka nosamborina noho ny fandrahonana sy fikasana akabasy tamin'ny polisy teo Atomadinika. Ho an'ny faritra Avaradrany kosa nitrangana lozam-pifamoivoizana iray naharatrana olona 2 vokatry ny fahamamona. Nandritra ireo tranga rehetra ireo dia nandray andraikitra aingana sy mahomby ny polisy pirenena ka nahafahana nitazona ny filaminana nandritra ny fankalazana ny Paka 2024. Mitoetrany kosa tsika tao anatin'ny fampilam-baovao efa volana katroka izao no nanomboka ny verina ny fitrandrahana Sultan Mavesatra ao Tsimororo. Voalaza fa isy forage vaovao izay ho atao anampina anisan'ireo vao fitrandrahana 520 isa izay efa misy ka 50 ny isan'reto vaovao ireto ary hitondra famokarana ho any amin'ny teorivo baril ho ao anatin'ny 420 volana raha ny fanazavana. Efa iray volana katroka izao no nanomboka ny verina ny fitrandrahana Sultan Mavesatra ao Tsimororo. Raha tsy aivina dia nilaza ny orinasa Madagascar Oil fa ireo vovo efa misy miisa 520 no averina avy hatrany hitrandraka ity Sultan Mavesatra ity ary 300 barily isan'andro no vokatra amin'izany. Voalaza ihany koa fa isy ny forage vaovao atao anampina ny isan'ireo vovo fitrandrahana ka 50 ny isan'ireto vovo vaovao ireto ary hitondra ny famokarana ho any amin'ny 3000 barily ao anatin'ny 420 volana. Raha ny fanampim-baovao dia amin'ny 3 volana fahatelo io no anomboka tsikelikely ny forage ho an'ireo vovo famokarana 50 vaovao ireto. Ity Sultan Mavesatra ao Tsimororo ity dia tsy mila fandiovana fa ampy tsara tonga dia ampiasaina azy ny fanampiana diluant ampatsoraka kokoa azy satria Sultan maritra be izy ity ka avy hatrany dia azo ny orinasa manana ireny groupe lehibe mpamokatra herinaratra ireny ampiasaina. Tahaka izany koa ny sambo izay ampiasana azy. Efa orinasa maro eto Madagasikara raha teo no mampiasa ny Sultan Mavesatra avy any Tsimororo eto Antananarivo, any Antsirabe hatrany Antsiranana.
Anasantsika anaraka ny vaovao tapatapany kosa indray. Niditra amin'ny andro faefatra sy fahadimy taranja basketball ho an'ny fifaninana AZF ny farany herinandro lasa teo. Efa mandray anjara ao anatin'ny fifaninana avokoa ireo ministera rehetra raha ny fanazavana. Tanjona amin'ny fifaninana paritra tahaka izao ny fanomanana fifaninana nasionaly izay atao any Manakara sy Vohipeno amin'ny volana Aogositra amin'ny ity taona 2024 ity. Ho an'ny taranja basketball dia mitombo hatrany ny mpandray anjara satria nahitana ekipa 20 ho an'ny sokajy vehivavy ary 13 ho an'ny sokajy lehilahy. Ho an'ny sokajy zokony lehilahy kosa misy 20 ary sokajy tanora lahy 13. Nisy ihany koa sokajy vaovao izay atao hoe sokajy vehivavy zokony izay miisa 10 ekipa mifaninana. Atao izao ny vokatra tamin'ny farany herinandro lasa teo amin'ny sokajy tanora Bina nandresy 20 ny Justice. Ny sokajy zokony vehivavy kosa ny MFA nandresy 70 ny MGS. Ny sokajy lahy tanora kosa indray nandresy ny MGS tamin'ny isa 3-10 no 9-30 ekipa ny MFA. Nisy eo ihany koa nandresy ny Justice tamin'ny isa 20 no 3-30. Ho an'ny sokajy lahy vétéran ny Prima nandresy 10-20 no 7-30 ny MTFP. Ny mena nandresy Mesupresse tamin'ny isa 7-20 no 9-30. Ankoatra ny basketball dia efa miroso hatrany ihany koa ny fifaninana baolina kitra sy tsipy kanety be ao anatin'ny AZF raha ny taona lamanga manokana. Misy ihany koa ireo faritra hafa no efa manomboka ity fifaninana isa-paritra ity mialohan'ny hatrehana ny fifaninana nasionaly. Toeram-pitsangatsanganana iray mahafinaritra ao amin'ny distrika Anamboasary Atsimo ny laka anony masarika mpizahatany maro ihany koa ity laka anony ity. Rakotra olona araka izany ny laka anony omaly nandritra ny alatsinain'ny Paka. Eny aloha mahafinaritra satria lamina be ary feno fahafinaretana ny mpanao pikiniki rehetrarehetra. Milalao lakana, milalao eny amin'ny moron-drano. Tsy diso anjara tamin'ny efa malifaliana teto amin'ny distrika Anamboasary Atsimo ihany koa ny vehivavin'ny Valmars sy ny vadin'ireo solomavom-bahoaka ny distrika Anamboasary Atsimo. Fomba fialam-boly amin'izay pasaka izany na ajaja na be samy miaraka ny fambaneto na resaka satria natatamoraha amory pasika manjarety koa tamin'ny toy le mandakalazy amory pasika manjarety koa satria misy pasika be koa tena ay Amboasary toa ny vatana zany natoanainanao te marika firaisakina ay vehivavy rehetra. Nalamarika ny fankalazana ny fetin'ny Paka taty amin'ny distrika Anamboasary Atsimo ihany koa ny batisa izay notanterahan'ny fiangonana FLM tamin'ny toerana iray eo amin'ny renirano Mandare. Fanomafisina anio ny fiaramiasa eo amin'ny Canal Plus ny TV5 Monde amin'ny alalana ny fampidirana ny TV5 Monde raha ny fanazavana hatsivona fanatao hitaizana sy anabeazana ny ankizy fa indrindra miroboroboana ny fifehezana tiany frantsay. Izao fiaramiasa izao indray tolotra mihaza Mario Handrianevo no mitatrantsika ny andin'izay. No tanterahana anio ny fanamafisana ny fiaramiasa eo amin'ny Canal Plus sy ny TV5 Monde amin'ny alalan'ny fampidirana ny TV5 Monde ho isan'ireo azo jifaina ao amin'ny Canal Plus satria manana andraikitra lehibe amin'ny fanabeazana ny ankizy ny fahitalavitra ka natokana indrindra ho an'izany ny TV5 Monde izay azo jerena manomboka izao ao amin'ny Canal Plus. Amin'ny alalan'ireo fandaharana sy sary miaina hita ao amin'ny TV5 Monde no entina izarahana fahalalana ary ampiroboroboana ny fifehezana ny teny frantsay. Donc on a pour mission de promouvoir la langue française à travers nos programmes, nos acquisitions sur les 5 continents, parce que comme vous le savez, on est disponible sur les 5 continents depuis de très longues années. Et donc pour nous, la langue française, elle est importante, et notamment auprès des 4-14 ans. C'est important pour nous de pouvoir la mettre à disposition très rapidement auprès des enfants. On a tous des enfants en bas âge qui regardent un peu tout à la télévision et qui très vite prennent des mots dans différentes langues, que ce soit en espagnol, en anglais, ou peut-être même pour certains en chinois ou en japonais. Et donc pour nous, c'est important de pouvoir très vite avoir la langue française au contact des enfants pour que demain, ils puissent justement être des locuteurs de la langue française. Ny teny frantsay izay teny be mpampiasa indrindra manerana ny Afrika ka zava-dehibe ny fifehezana izany.
ny fandarana rehetra izay hojerena ao amin'ny TV5 Monde dia amin'ny teny frantsay fa kosa manome vahana ny firenena rehetra izay mpanjifa izany mba amorona sary miainana fandaharana mampisongadina ny kolontsaina. Pour faciliter l'apprentissage du français, on accompagne des professeurs de français, ils ont des fiches, des extraits de programmes, dont d'animation jeunesse, et à partir de septembre, on va énormément renforcer cette offre, puisque vraiment c'est une de nos missions principales d'accompagner l'apprentissage du français, et notamment pas seulement pour les enfants, mais aussi pour les jeunes adultes qui ont besoin dans leur niveau professionnel d'acquérir des bases sérieuses en français. C'est ce qu'on appelle nous de la francophonie de proximité. On a besoin d'être au contact très tôt de ce jeune public sur le continent africain. Fandarana démocratie mivantana misy 12 ireo naneho hevitra tao anatin'ny fandarana tamin'ity androany ity andahorantsika ny famitianina izany. Démocratie mivantana. Fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Isanandro amin'ny sivy sasany maraina. Nanambary masoratsy mihila naveny akady lalana androany tao anatin'ny fanehon-keviny ny zavatra tsy sahin'ny fitondrana teo alohan'ny tanterahina no tohizan'ny filohan'ny fanavaozana amin'izao fotoana izao. Président actuel ihany no Mikael Randrinirimo manohy politika izay zavatra tsy sahin'ny président Rajoel ihany no tohizany fikoresahana amin'izany le zavatra tsy sahin'ny président Rajoel le niala tamin'ny frantsay mivanta ka ity président manatanteraka azy io izy efa lasa miaraka amin'ny Rosiana io ka tsy ho tamanao tsony ny frantsay raha vao miaraka amin'ny Rosiana ary démocratie mivantana. Ukosme Soskay avy tsy ampantokana manatena fahamarinana ny vahoaka hiala amin'ny kolikoly izay tena nampijaly nampitondray ny fitondrana teo aloha. Manatena izay vahoaka fa tsy mivoky langa intsony tsy misy mpanao politika azo itikisana izany eto inona tsy efa nampanantenana teto akoatr'izay efa namidy tsy hiverina amin'izany intsony izay be fampanantenana pokaty teto ao ny totakely manao sito mahery eny an-dalambe ao ny totakely manao sito malefaka any anaty biro-panjakana ka fa ohatra ny kolikoly eto Madagasikara miainantsika mianakavo izany dia tsy haiko anjaranareo mandinika fa efa hoe tsy azo atao tsy mety fampanantenana pokaty tsy mahava olam-bahoaka rehetrarehetra tsisy voavahany ny fitondratena teo aloha iny daholo zareo koa manao fandehana sokatra tena tsy mety tsy afaka le fitondrana teo aloha. Démocratie mivantana. Fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Isanandro amin'ny sivy sasany maraina. Sakotsika anaraka ny voambolana. Androany dia ny voambolana hoe manongona indray ny voambolana ho fatarina sezana mampiasa azy. Ny fototeniny hoe manongona dia misongona. Izany hoe misosoka mihoatra ny hafa avy aoriana mandroso ao aloha na koa maka ny toeran'ny olona ho antena. Manana ny hevitra ihany koa hoe manome vidiny ambony kokoa noho ny hafa raha arabarotra. Amin'ny teny frantsay ny azo antoka anazy dia hoe dépasser na koa hoe surenchérir. Voambolana izay azo ampiasaina tsara ohatra rehefa amin'ny teny malagasy ao anatin'ity fizateny manaraka ity. Tandremo tsy azo atao mihitsy manongona fiara rehefa ao anaty fiolahana façon mampidi-doza na koa hoe raha ny ara-toekarena no resahina dia efa nanongona amin'ny firenena Amerikana amin'ny firenena Sinoa. Hitantsika ihany koa voambolana io ohatra ao anatin'ity fizateny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy. Hatramin'izao aloha dia ny TV Plus Madagasikara amin'ny fahitalavitra eo amin'ny laharana voalohany ka ho tanana hatrany amin'ny alalan'ny asa mafy izany mba tsy hanongona amin'ny fahitalavitra fa azy. Rehefa izany fatantsika dia azontsika malagasy izarana mampiasa ampifanolonolona amin'ny hoe misongona ity voambolana hoe manongona ity rehefa amin'ny teny malagasy araka ny tokony ampiasana azy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV Plus Madagasikara. Dao arijery ny eo ara hoe Antananarivo madio maitso milamina siny ndao mamokatra aingana kokoa mba aleo tena ara-tsakafo siny Orange eo anilanao manolotra ao anao moteur action voilà riga le koropurna ça zo so tinza mana tinna ti andron tin sis papenas maîtresse leo tsan kam sa
ka mahoana maîtresse zay nefa nandraona no devoir be dia be izy ny maîtresse kely io tsamy be voka va maîtresse Charline ve be voka mianajapeko enti-mody zao nampiana ataony ela eo zay androany nefa ny tonga dia nanao table za am'izay fa mahay table 2 natao ve za tsy maharaka mihitsy deux fois 0 0 deux fois 1 2 deux fois 2 4 deux fois 3 6 deux fois 4 8 deux fois 5 10 deux fois 6 18 za 12 deux fois 6 12 deux fois 6 12 ay za mihitsy teneny deux fois 0 0 deux fois 1 2 deux fois 2 4 deux fois 3 6 deux fois 4 8 deux fois 5 10 deux fois 6 12 deux fois 7 14 deux fois 8 19 deux fois 9 22 manao fatatra langa parapase zay mianatrako tsy maintsy miaraka amin'ny olona tsy fantatra zay ozy izy mamanay sy dadanay zay mba miaraka amin'ny olona tsy fantatra tena maro zany sady misy makarahony reny misy manolana miaraka aminay dia vitanina bonbon za ma tsy andeha vitanina bonbonko zay tsy dia bonbon mavety fa manjary marary minitra tinareo e biscuit biscuit koa zay tsy tia beko sa hoy ny enlery ahoana koa zany za aloha tsy mahazo mandeha fa ka tena fitananareo zany tena vidy ke zay fitana bisikileta kely fitana bisikileta ho pihedy am'izany ma tsy aloha tsy mandeha am'izany a andao e pihedy amin'ny mama am'izany la io anampa pihedy am'izany zay tsy mahazo miresaka amin'ny olona tsy fantatra sady aty amin'ny toerana mangingina aty tony tsy fantatra tsy vonjeo fa mitady an'olana manolana mpanolana reny mihitsy le fa tenenina foana tsy mahazo maka aty daody tsy akaty am'ty manginginy ty tsotsa mpanolana iny tsika ndray manolana kay tsika lehilahy ny tena victime hita amin'ny endrika ivelany ny ratsy ka mila maily sy mitandrina trano na lana vavy coupé dans la boîte zay any koa no metrahako ny mandra-pitavo amintsika rehetra mame fotoana indray ny tenako amin'ny rahampitso hitondra ny songadina kosa indray fitiavana doni la ny akony ny fankarazana ny mpakatrano ny songadina antsika amin'ity androany ity tome fiolona ny toerana izay nafarana nitsangasangana rehetra omaly alatsinainy paka betsaka ireo ny safidy ny toerana akaiky ny toeram-ponena no nisy fahasarota ny fitateram-bahoaka rehefa fodina mikasika ny fampisehoana indray dia marobe ireo fampisehoana teto Antananarivo fa samy hita ho feno hipoka avokoa famidinana. Tsy nisy ny fanomanana firy atrehana ny fety ny alatsinainy paka noho ny fahasarotan'ny fiainana raha nambaran'ireo olona teny ampitsangatsanganana omaly alatsinainy. Tsy dia mandeha lavitra ihany koa satria sarotra ny fakana fiara fitateram-bahoaka amin'ny fodiny fa eo ihany koa ny toetrandro. Tsy hita izay any fa rehefa mba manao azy ohatry ny olon-drehetra dia efa izay tsy afaka mandeha lavitra satria maro mitondra zaza dia ny andro atahorana ho ratsy dia eto izay vetivety dia mivery. Rehefa fety ohatr'izao moa dia efa fanao mihitsy no mitondra ankizy mitsangatsangana ity dia miketika koa ato misy fety foana dia tiany akaiky tsy maintsy misy kely no fanomanana satria hoe fety fa tsy hoe nanomana be ahoana fa somary miala kely amin'ny andavanandro fotsiny angamba. Dia nanomana moa fa hoentina miala kely amin'ny tanàna fotsiny ilay ankizy dia nanomana izay inay aloha sakafo tsotra fanjobory na eo natao tsotsotra zany le izy fa tsy dia hoe nanomana be izay. Raha ny fampisehoana indray izay maro izy ireo raha ny teto Antananarivo manokana dia nisy ireo fakana hevitra ny fotony ataon'ny mpikarakara ho an'ireo mpanakanto alaina raha ny nambaran'ny mpikarakara hetsika. Eo ihany koa nefa ireo efa tena mpiara-miasa amin'izy ireo. Tsy maintsy fatarana ny zavatra letavin'ny olona. Misy ireo tena tanora dia misy ireo tena
tsy tato mihitsy dia misy raha tena efa hoe voavana dia tsy maintsy afangaro zany izy ireo fa samy manana fomba fanaovany azy moa fa io zany a dia ho an'ny fety tahaka an'izao indrindra amin'ny andro fety ohatran'izao a dia ny safidianana anazy dia tsotra ihany. Io zany a misy ny sondage any amin'ny bakarité ihany hoe iza indray zao ny artiste mba metimety aminareo tsy hoe tsy malaza ny sasany a fa hoe iza zao ny en vogue ny filaza anazy a dia io tsy voatery hoe manana hira be da be, tsy voatery hoe mitendry fa mety hoe clé USB nefa tian'ny ankizy a sy tian'ny mpijery dia zay no isafidianana anazy a dia zao moa zany no valin'le izy a hipoka fen'olona ato amin'ny stade Bary Mahamasina. Fa nahasarika olona ihany koa ny hira gasy fiarahan'ny Tetsy Alasora. Feno mpitsangatsangana daholo ireo toeram-pitsangatsanganana ary nahazo mpijery avokoa ireo fampisehoana nisy teto Antananarivo. Fa nisan'ny vaovao izao ariva izao ihany koa ny fanambarana navoaka ny ministeran'ny raharaham-bahiny ny fanendrena ny sekretera jeneraly vaovao eo anivon'ny COI en commission de l'océan Indien ka i docteur Ibrahim Norbert Richard no voatendry amin'izany toerana izany. Taorian'ny fametrahampialany Edgar Zafindravatsy io sekretera jeneraly ny COI intsony dia nankatoaviny teo anivon'ny COI ny fanendrenan'ny sekretera général vaovao nandritra ny filan-kevitry ny ministra miavaka nataony teo anivon'ny commission de l'océan Indien ny COI tamin'ny alalan'ny visioconférence tamin'ity androany 7 aprily 2024 ity mikasika ny fanendrena ny candidat malagasy dia ny docteur Ibrahim Norbert Richard ho sekretera jeneraly faraka ambin'ny folo amin'ny fikambanana araky ny tolo-kevitry Madagasikara. Diplomaty malagasy efa zatra raha manatrikefa efapolo taona amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena sy ny fiara-miasa maro lafo moa i docteur Ibrahim Norbert Richard izay dokotera amin'ny lalàna ary fantatra amin'ny fahaiza-manaony eo amin'ny fifampiresahana politika sy ny fitatana iraisam-pirenena ary ny fiara-miasa isamparitra ihany koa ity sekretera jeneraly ny COI ity. Satria moa tsy nisy ny fampalam-baovao tamin'ny omaly alatsinainy paka dia androany talata no anaratsika ny vaovao-paritra tahaka ny mahazatra rehefa fiandohan'ny herinandro sy ny tena kosa manome fotoananao mba manaraka indray filma tompoko.